Andra dia ka ny fanahinao ny toetra amin'izy ireo mandrakariva, mioazy ny fahendreny, mioazy ny fahatakarana amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ialoava izy Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Aoka ny tena argument tsara indrindra ao anatin'ny fony dia ianao fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, tonoana ny fahatateran'izany. Fa afaka kosa ho an'ny pasteur rehetra, ho an'ny ankohonana rehetra, ho an'ny ambassador rehetra, ho an'ny rehetra tsy ankanavaka, ho voninahitry ny aranao. Amen. Amen. Azakaky ianao fa vezivezy kely izay fa te hitanareo izy fa mbola malahelo anareo. Amen. Afaka mahazo toerantsika tompoko. Misy fotoana misy zavatra kely ohatran'izany indraindray. Tsy apozina dia mandalondalo. Amen. Fa mifaly foana. Amen. Zavatra tiako zaraina androany dia izao hoe sekoly tokantrano sekoly tena hoe ianarantsika izany hoe fanetretena izany. Misy fotoana ianao mieritreritra hoe ny fanetretena nge rehefa miondrika eo anatrehan'ilay olona vetsy efa ampy izay. Fa hianatra toetra anankiray tsika fanetretena izay tena ahatonga antsika lavitra, ahatonga antsika tena hoe akaikin'i Jesosy mihitsy rehefa tonga ilay fotoana. Dia raiso ny Baibolinao amin'ny Estera toko voalohany ny 9:12 sy ny 12 dia mivaky toy izao ny tena amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mba hitondra ny Vasity vadin'ny mpanjaka hoe ho anatrehan'ny mpanjaka misatroka ny satro-boninahitry ny fanjakana mba aseho amin'ny olona sy ny mpanapaka ny hatsara-tarehany fa mahateza izy. Fa Vasity vadin'ny mpanjaka nandany tenin'ny mpanjaka nentin'ny tsindrano-lahy ka tsy nentina kany dia tezitra loatra ny mpanjaka ka nirehitra tao am-pony ny fahatezerana. Tsareo tsara nampalahelo be mihitsy nyity vehivavy anankiray ity. Le toerana nisy anazy nomen'Andriamanitra toerana tsara be izy. Izany hoe toerana feno voninahitra satria izany hoe vadin'ny mpanjaka izany. Afaka miteny zavatra rehetra rainina izany. Nampalahelo be satria nitoky tamin'izay fahatsara-tarehany izay izy. Natoky tena loatra. Dia izao inona ny very voalohany ny fanetretena. Raha ny tantara dia ohatry ny hoe nanao fanasana koa izy tao an-tranony tao. Izany hoe nisy fanasana nataony koa tao dia tsy afaka hampandefitra an'izay zavatra efa natombony izy fa tsy afaka hanaika an'izay tokony ekena. Dia izao ny zavatra nitenenina hoe izaho tsy mahavita ozy izy. Rehefa toizanao io any trano dia izay ny toyany. Tsy mandeha any ozy izy tsy ho any izany. Dia nefa ozy izy ny ten'Andriamanitra teto hoe mampite-hijery ny hatsara-tarehany. Tena tsara izy. Tena te-hijery azy daholo ny olona. Dia rehefa apotra izy dia invitena daholo ny fanjakana ray manontolo satria te-hijery azy. Azonao ve izany voninahitra be nomen'Andriamanitra azy izany? Fa rehefa nomen'Andriamanitra azy izay voninahitra dia tsy hainy no nitondra an'ilay izy. Dia izy ny atao hoe vehivavy nampalahelo indrindra teo amin'ny fiainany satria natoky hoe tsara tarehy be. Natoky tena loatra ihany koa dia very tanteraka ny fanetretena tsisy na dia kely aza. Matetika ny olona rehefa omen'Andriamanitra fahalalana kely izy eo amin'ny fiainany na zavatra mihoatra noho ny olona anankiray. Jereo fa izay daholo nandavony ao anatin'ny Baiboly jerenao izany Saoly mpanjaka izany tena sady lava ny tsara no izany lazain'ny Baiboly. Izany sao dia tena anao efa hita mamanga izy. Anaty Baiboly. Zay eo teren'ny pastera teo mamaky Baiboly. Men. Raha ny filazan'ny Baiboly tena mihoatra kely mihitsy ny halavany ozy izy amin'ny olona rehetra. Somary tena ao tsara izy izany. Fa rehefa omen'Andriamanitra le fahasoavana dia lasa very voalohany ny fanetretena dia tsy afaka nihaino an'le mpanompon'Andriamanitra intsony izy. Izay no nararaka ny Saoly. Dia ohatr'izay koa ity vehivavy ity. Lasa miteny loatra. Tonga dia mamaly fa tsy mieritreritra. Asa tsy mahavita an'izany ozy izy. Tsoany tonga amin'ny voalohany, niraka voalohany. Tsoany tonga niraka faharoa, za tsy mahavita. Tonga niraka fahatelo. Inona mahatonga azy manao an'izany satria mirehare loatra. Lasa tsy afaka mihaino intsony. Izany nge ny problème ao an-trano ao e. Zanaka tsy afaka mihaino ny ray aman-dreny intsony satria efa mahay be. Tsy afaka mihaino intsony ny vehivavy satria mahay noho ny lehilahy. Tsy afaka mihaino an'Andriamanitra intsony ny lehilahy
satria misy zavatra nomen'Andriamanitra azy tao. Dia ny zavatra anankiray koa rehefa mipetraka ny tsy fanetretena dia zao lasa sarotiny be, mora tezitra, lasa mahasarotiny daholo, tsy ekeko izao. Za kosa aloha tsy manaiky an'izany e. Dia tena mijoro amin'ny heviny hatramin'ny farany ny olona rehefa manana izay tsy fanetretena izay fa tsy manaiky hono izy. Lasa tsy mahay manaiky alahatra intsony fa mametraka an'izay tiany atao. Rehefa mety aminy dia mety. Rehefa tsy mety aminy dia tonga dia nao ny valiny. Misy fotoana Andriamanitra maniraka anao ohatra. Andany ianao mipetraka etsy. Ay, mahafinaritra ato mihitsiny izany dia mipetraka ianao. Fa rehefa nisy zavatra natezitra anao na tsy metimety aminao toa za tsy hipetraka. Efa tafiditra ny fanahiny tsy fanetretena ao anatin'izany. Satria maneho ny tena no mahavita zavatra dia miavinavina amin'izay. Rehefa mandeha mety tsara ilay izy tena hitako mihitsy ny fanirahan'i Jesosy Za zao dia tena manaiky mihitsy rehefa Jesosy no miteny dia mipetraka tsara. Fa tsy haiko hoe oviana indray sa ny Jesosy ny tsy niteny. Le izy zany tsy any amin'ilay miteny sy ny tsy miteny fa ny fanetretena very. Dia mila tsika mandinika tsara hoe hay, fa maninona izany? Rehefa mandeha arak'izay tiako dia manomboka mihena Andriamanitra fa za no mitombo. Misy zavatra indraindray tsy mety alamina intsony ianao, tsy mety amboarina intsony dia tonga dia miakatra be mihitsiny. Tsy afaka manetritena intsony ny dikan'izay. Ary ny tena fahadisoana be dia mametraka ny tena no ilaina. Za tsy handeha, za tsy hanao, velao ao. Nefa ny adininao fa sao dia tena Andriamanitra no naniraka anao. Dia eo zany mila mandinika tsara tsika fa ny karazana fanampotena ataon'ny devolin'ny olona voalohany indrindra dia io tsy manana fanetretena io. Satria rehefa tsy manetritena ianao dia lasa manohatra anao Andriamanitra. Dia ataon'ny devoly izay atonga an'Andriamanitra nohatra anao satria sy ny ten'Andriamanitra hoe manome fahasoavana izy ho an'ny manetritena fa manohatra amin'ny mpiavinavana. Indraindray tsika rehefa mivavaka dia zao efa maty rokalika mihitsy ny devoly. Dia ohatra tena efa hoe alena, daka na inona mahazo azy ireo daholo. Dia zareo izany hoe tsy nahainao azy fotsiny ianao fa efa niteny izy hoe ka tsy avy aminay nge io e. Fa ianao tsy tonga saina mihitsy fa efa Andriamanitra manohatra anao. Satria miala ilay fanetretena. Ka te hiteny amintsika hoe ninona toerana tsara metrahan'Andriamanitra antsika. Ninona fahatsarana, ninona saina. Io fisainana io nge avy amin'Andriamanitra e. Raha nomen'Andriamanitra saina matsilo ianao fa nomezana avy amin'Andriamanitra izany dia izao meteza mihetry foana eo anatrehan'Andriamanitra. Ao an-tokantrano aseho hoy mihitsy fa olona manetritena ianao. Mety ianao tsara be ohatra fa mivadinao tsy dia tsara amin'ny fijerinao azy. Amin'ny fijerinao azy fa tsisy olona ratsy izany eo amin'Andriamanitra. Dia mipetra tsara dia izay. Soran'Andriamanitra fa ianao ilay ho hitanao tsara izany. Hitanao fa sainy tsara izany teny izany hoe Jesosy eo. Fa nakay izany fanetretena. Rehefa ianao mandidy sy manapaka amin'izay tianao atao fa tsy mihera amin'Andriamanitra intsony, manomboka tsisy mitarika anao intsony. Jereo tsara fa Jesosy Kristy tena ny ara nisy an'Andriamanitra nitarika azy. Ny raiko ozy izy. Za tsy maintsy manao izay asain'ny raiko ataoko. Ka na inona fitrangany sy fidonany dia izay tenenin'ny raiko ihany. Rehefa ozy izy Jodasy hoe hamadika anao izay dia tsy afaka makala ny Jodasy izy na miteny hoe alako tsy ho mpianatra intsony. Fa iny rehefa mipetraka dia mipetraka izay maha-Andriamanitra an'Andriamanitra. Rehefa niteny izy hoe mpianany Jodasy dia mpianany aloha izy ny te-anary-tena. Fa tsy Andriamanitra mihitsy hoe faly indray izy androany dia mpianatra hoe lahy. Fa rehefa tsy faly izy dia tsy mpianatra indray aloha hoe lahy fa mivadika indray ilay izy. Ka aza vela ino no vadibadika io. Fa jereo tsara mandini tena tsara. Jesosy amin'izao manaiky mivadiko rehefa izy ilay ohatran'izao. Satria za manko ny olona spesiala. Dia za maha spesiala na rehefa amin'ilay fotoana ohatr'izao vao tokony mihaino mivadiko.
fa rehefa le amin'ny fotoana ohatrao zany indray no miteny satria za spesial dia hiteny aminao tsisy an'izany ao anaty baiboly hoe rehefa ohatr'izao dia ohatr'izao fa Andriamanitra marina dia izay zavatra teneniny dia izay ihany ka ninona zavatra tonga anatin'ny sainao ao manetretena fotsiny aloha mety misy fahendrenany anatinao mety renao mihitsy ny jereo tsara Maria izay nitondra an' Jesosy tao anatin'ny kibony tsy nandidy an' Josefy izy tsy maintsy manambady atira zany Mateo fa zao tsy napetraka Andriamanitra any amin'ny Maria ny fitenenana n'izay tiany hitranga fa aleo fanahy masina no hamangy an'ny lehilahy rehefa zay ny tokony ho izy fahendrena ny fiantsoana an'izany dia zao tsy lasa nandenana zavabe mihitsy ny Maria hoe mba azonao at-saina mory a Josefa fa Jesosy zao efa atao anatin'ny kiboko mihitsiny ka ianao izay tsy dia masimasina tsara io mandy ny teny ianao nisy an'izany ve tao anaty baiboly fa zao ny tao nangina fotsiny Maria dia nanao amen aleo hitranga raha Andriamanitra marina ny nanao an'izany zavatra zany aleo fa tsy maintsy hitranga zany fa ninona fisehoan'Andriamanitra eo aminao ka eloavany tsy fankatoavanao an'Andriamanitra dia tsy izy ny fiantsoana an'izay dia nangina tsara i Maria fa keo ny baibolinao Josefa tena te handeha lako teo izy aleoko miala amin'ity fa tena koratsinonako mbo tsy tatiny aloha le izy misy mataty fa misy tsy mahataty fa neny Josefa teo zany tsy tatiny lako teo izy raha alina dia va hainga moramora tsy haiko fa nanamboatra entana angambana tsy haiko mametraka azy mangingina ozy ny baiboly fa zao ny zavatra nitranga afinaritra be izy lena tsy haiko hoe nareo rehefa anina dia dinionge efa vita daholo ny entana dia efa manao valizy dia efa handeha tonga avany ny fanahy masina hoay zelahy petraka tsy maintsy manambady amin'ny Maria tanao amin'izany tsy mila Maria nantondra ny zavatra tsara ary izy satria jereo tsara fa nampianarin' Jesosy fa tsy mahazo mibaiko an'i Josefa na adery tondra an' Jesosy ary dia izao ny zavatra nitranga tsy mila Maria ny ady ho an'ny tenany na misy zavatra tiany ho lazaina ary fa zao nametraka amin'ny famarina ny tenin'Andriamanitra Maria hoe raha Andriamanitra marina ny mameny zavatra rehetra aleo izy hiasany amin'ny Josefa za tsy mahavita amin'ny telefonina azy akory na mandrahoana na manitinao tsy mahavita an'izany dia jereo fa nataon'Andriamanitra le izy tsisy olona nanelanelana fa Andriamanitra direkta no nandefa ny fanahany ny teny tamin'i Josefa hoe tsy ilaina mandeha lasaingana ilay vady izy rapitso dia rapitso vita ohatr'izany ny tian'Andriamanitra edina ny ady ny mpanetry tena fa tsy hoe tsy maintsy atao hita aloha Maria asiana soratra eo amin'ny kibony fa misy Jesosy ao anatiny dia mila enona izy ohatr'izany ny adintsika ao an-tokantrano ao ohatrany te hiteny te hanazava ohatrany te haneho fahamarinana mila hovainao fahamarinana mihitsy ny anaranao indraindray fa nefa ny zavatra tadiavin'Andriamanitra anao any amin'ny fanetretena sy fahanginana dia mivavaka ianao Jesosy mafimafy ilay zavatra mitranga fa zao za moa zany tsy nataonao lehilahy fa vehivavy dia aleo fahangina ary dia hitako eo izay toyany dia jereo fa izay nangina rehetrarehetra izay nampiatra ny tenin'Andriamanitra jereo fa nahita vokatra daholo manaiky rehefa amin'ilay mety aminao fa rehefa amin'ilay tsy mety aminao dia tsy manaiky dia tsy maintsy manao réaction aloha ahitana hoe tona tsetroka dia mila mandinika isika hoe ohatraohatra ny zakay aza miandry olona hiteny hoe enao kosa aloha dia teny efa nielatra sisa tsy maniry rahavavy aza miandry an'izany aleo ianao ihany ny mahafantatra hoe iza moa ianao ohatra ny ahoana ny fitezanao ny tenanao ahoana zany fahamasinana izany eo amin'ny fiainanao ohatra ny ahoana zany fanetretena izany manetry tena ve ianao fa tsy hoe za aloha dia tena mpanetry tena tena farak'izay enjany raha misy ny dadanay sy mamanay fotsiny disotra nanao fanetretena ny anarako sainao ane tsisy fanetretena ntsony ny olona raha vao te haneo ny tenany raha vao te haneo ny zavatra hainy raha vao te haneo azy dia very ny fanetretena ny very voalohany ary ny tena fahadisoana be
dia mametraka ny tena no ilaina. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe rehefa manginy reo ozy izy dia izany miantsoantso ny vato. Andriamanitra zany afaka mampiasa nizaniza izay tsy ao anatin'ny sainao ary. Rehefa te hampiasa olona izy dia eritreritra tsara hoe be dia be zany ny olona natakalon'Andriamanitra ny vato ve? Rehefa tsy nentina netritena teo anatrehany. Nidina teo amin'ny toeram-boninahitra nomena azy ty mpivadina mpanjaka ambony be manja be ty. Noho ny toetrany tsy nangalatra izy nanapirafy. Dia izy kosa napirafiko. Fa resaka tsy fanetretena kely ohatran' izay fotsiny. Dia ny hevitena mahavita azy ndrehare tamin'izay nananany tamin'izay hainy dia nefa adino fa Andriamanitra eny angeny nametraka azy teo e. Dia indrisy donge izy sainy raha nampozy ny vazy ty hoe raha pitso afaka 2 segonda izy dia iongana teo amin'io seza io, nanao ve izy? Ngambana izy mandoalika rehefa tsomy-mpanjaka. Ahoana tompoko? Satria tsy fantany. Satria fantany hoe dia jereo nge tsika amin'izao hoe fantatsika daolana e. Manohatra amin'ny mpiavinavin'Andriamanitra. Manome fahasoavana ho amin'ny manetritena. Dia indraindray manao fananiana. Satria mitevolo mampatory atsika. Dia jereo tsara fa raha nampoziny nitoy any tantara ny vadika tao anatin'ny 2 segonda dia nanetritena be mihitsy angamba izy. Fa zao tsy ampy firaisana amin'Andriamanitra dia ataony devolo manaonao foana. Fa raha fantany izany dia nanginy izy. Na niverina ozy pasteur Njiva teo hoe mamaky baiboly. Verina mamaky hoe reto ny toetra tokony takiana ilaina amin'ny vehivavy. Reto ny toetra tokony takiana. Adinontsika ke izany e. Ilaina nge mba mianatra an'io baiboly io e. Hoe ahoana marina moa izany ny toetra takiana rehefa ohatra izao, toetra takiana rehefa ohatra an'ity. Mifotoantsika amin'izay hoe zavatra kely tsisy dikan'izany koa ve dia manino ny tena kely tsisy dikany nahazo an'ity ramatoa. Nivongivindoha indray mandeha fotsiny. Oza hoe tsy nampiditra lehilahy tao an-tranony, tsy nangalatra, tsy nampirafy, fa zavatra kely tsisy dikany dia narava amin'ny fiainan'ny ray manontolo. Izany hoe mitondra fahasimbana be teo amin'ny fiainan'ity vehivavy ity ny toetrany dia tsy nananany an'izay fanetreteny izany. Misy fotoana dintsika hoe hoentina nentsika efa tsy mitondra e. Mila miala amin'ny fahazarana fa zavatra kely tsisy dikany foana ny anampiteny devolin'ny fiainan'ny olona indraindray. Ao amin'io bolana toko fa 7:20 ny 7:20 toy ny ten'Andriamanitra hoe ny fiavina vonan'ny olona ny mampetry azy fa azo voninahitra kosa ny manetritena. Jereo any ianao arakaraky ny manginy iny, ianao ilay manetriteny iny na dia manana marina ary mametraka izay tokony ho apetraka eo amin'ny toerany, amin'iny Andriamanitra mamaly ianao. Manome voninahitra amin'ny manetritena. Jereo nge Davida mpanjaka raha mandinika ianao izany ny atao hoe Davida tsy niala teo, mpanjaka tsy niala teo amin'ny sezany. Betsaka ny mpanjaka mantsy indraindray fa ohatry ny tenany daholo dia vita. Fa ty Davida ty tena efa leon'ny aina dia ndeha amin'izay. Eo amin'ny Samuela 2:20-20 toy ny ten'Andriamanitra hoe fa hoy Davida tamin'ny Saoly, zinona moa ary manao ahoana ny toetra amin'ny mpianakavin'ny raiko ao amin'ny Israely no hovinanto ny mpanjaka. Jereo nge ny dilina tamin'io hoe izay mahafaty loha 50 dia izy mahita fa matiny izany. Fa zao tsy indray andrasy fa ataoko mamay izany hoentiko aminao ny loha 50 sao dia atao 80. Fa eo amin'ny fiainan'ny ray manontolo mihitsy dia tena manetritena foana izy. Tena tsy moramora ke izany vinanton'ny mpanjaka izany ho vitako ve izany? Inona moa izay izaho? Raha tsy diso ohatry ny teny mihitsy izy hoe alika maty. Ohatran'izany ny fiteniny. Mbola tsy Andriamanitra teto aloha hoentintsika moramora ilay izy. Mbola olona aloha. Ka io tsy hoe rehefa eo anatrehan'Andriamanitra dia Andriamanitra manetritena ny zanakao, fa rehefa ao amin'ny olona inona koa izay ianao? Tsisy tahotra, tsisy ninninina ho an'izay olona mba napetraka Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Iza ilay olona napetraka Andriamanitra eo amin'ny fiainanao? Vadinao ohatra, na lahy na vavy. Raha nomen'Andriamanitra tokantrano ianao, nomen'Andriamanitra vady ianao, ohatry ny ahoana ny fanetretenao anatinao raha nomen'Andriamanitra an'izany ianao? Betsaka ny olona mitady vady amin'izao fa mbola tsy mety. Sao dia verinao fa moramora ary izany.
mba te ikalainkalay mba te ohatr'izany fa saingy efa anananao ve ilay izy dia tsisy vidiny aminao tsony. Misy fotoana izany rehetrarehetra izany tsy fanitretena daholo. Omen'Andriamanitra ianao mpanompon'Andriamanitra ohatra ny ahoana mba fitiretenao azy. Fa te raba te meraba, rehefa tsy te raba dia tsy meraba. Ay, tokony miantso amin'ny paster dia miantso. Rehefa tsy te raba dia tsy meraba. Zay olona rehetrarehetra manodidina anao io na zanakao ary. Indraindray tsy asianao foto, tsy asianao ajany, tsy asianao ninninna daholo ny zavatra rehetra. Ray aman-dreninao niteraka anao rehefa tsy manana tsony. Tonga fetin'indray vao mitomany izy neny eo. Fa tamin'ny neny teo inona no mba fikarakarana nataonao? Dada mbola eo, ninninna dada foana iny, neny foana iny. Dia teny amintsika hoe betsaka ny olona mieritreritra ny zavatra ananany ho aky na hoe zay. Fa rehefa tsy eo tsony ilay izy ohatran'ny ity mpanjaka ity mba azonao ny sainina ve ny toy ny tantarany rehefa avy eo. Jereo Davida na tamin'ny olona ary mpanjakany dia tena nametraka izy hoe tsy moramora izany. Tsy vitany Davida kely izany. Nefa vitany. Na vitan'io mpanjaka io ary tena tsisy dikany aminy namita azy. Satria izao na tonga n'Andriamanitra name asain'izay zavatra izay dia izao satria be fanitretena loatra izy. Dia nomen'Andriamanitra azy foana, nampitomboin'Andriamanitra foana voninahitra teo amin'ny fiainany. Tamin'ny voalohany lanjalanjain'ny olona izy Saoly nafaty tsaiko arivo izy fa Davida nafaty analinalina. Izany hoe mihoatra n'olona mpanjaka izany. Dia tezitra Saoly. Tezitra satria tsy manana fanitretena mba hianatra any amin'ny Davida aloha. Eo nge ilay fahatezeranao e. Ilay fahatezeranao midika tsy fanitretena ny dikan'iny. Maninona raha mba nanetritena hoe Davida kely eo avy ampianary dada. Fa tsy afaka, tsy possible. Ny olona manetritena tsy afaka hiondrika eo alohan'ny olona mahay izany mba hianatra. Dia tsy afaka mianatra eo alohan'ny tenin'Andriamanitra koa. Fa rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra manefa, iny mpitora iny aloha tsy tianao voalohany. Dia faharoa tsy hisy rarahiana zo tenin'Andriamanitra eo. Satria maninona? Fanitretena ny nalana aloha. Ary izay mahatonga ny devoly mametraka ny olona tsy hanetritena satria io ny lalana noeran'Andriamanitra ny olona. Jereo tsara Davida teto na vitany ara hoe mahafaty izay mitondra olona 50, lohan'olona 50 matiny dia omena ho vadiny zanaky mpanjaka. Jereo fiteniny. Tsy vita izany. Nefa Goliata rehefa matiny. Teny aminao hoe olona ohatry ny ahoana loatra ity Davida ity. Raha fanetretena nanana izy. Fitiavana manana izy. Ary izay no natonga n'Andriamanitra ny teny hoe nahita olona araka amin'ny foko aho. Andriamanitra ke te hireare amintsika. Mba te hireareny aminao izy io tokantranonao io tiany io mba hirereavana. Fa tsy afaka izy. Bloqué. Miodikodina ohatran'ilay connexion rehefa tsy mahazo. Tsy mety mivoaka. Satria taraiky ianao. Ao amin'ny Samuela toko faharoa indray ny 17, Samuela faharoa toko 17 ny 20. Dozy ny tenin'Andriamanitra. Ary Davida mpanjaka niditra ka mipetraka teo anatrehany Jehovah ka nanao hoe zinona moa Jehovah Tompo. Ary zinona ny mpianakaviko no vombinao ambaraka kehitriny. Jereo nke izany fiteniny. Fa iza moa ty izaho ny teny vombinao Jehovah. Fa tsy hoe zaka saloha mety amiko tsara. Dia raha mba mahita olona mba voadona kely. Iny normal ao an'iny mihitsy ny tena zay afodio ny vavanao. Raha vao misy olona mararina, tratrana problème na misy zavatra kely ohatray dia fa mailaka mihitsy io vavy io mite ka rehetra tsy ampivavaka dia izay no navo azy. Jereo ty Davida araka amin'ny fon'Andriamanitra mba fiteniny. Tsy haiko ampitovy eo amin'ny fiteninao. Kosa izy hoe inona moa ty izaho Jehovah. Fa maninona ny mpianakavy dika izany tsintsina nge zay e. Tsy taranaka malaza akory. Tsy iza akory, tsy anarana fantatra akory, tsy iza nefa mba mividinao. Ary rehefa mijery film ianao dia tena ohatrany hoe mampitomany, tsy te hiakatra hipetraka eo amin'ilay seza fiandrianana izy. Ohatrany tetena izy hoe tsy mety amiko io, tsy mety amiko, tsy mety. Satria maninona? Feno fanitretena. Mahita izy fa tsy normal ho anazy daholo ny zavatra rehetra. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia nomen'Andriamanitra izany. Izay mahatonga azy mangina.
Zay mahatonga azy mandefitra, zay mahatonga azy mamela heloka foana. Jereo tsara ireo zanak'Saoly ireo nanaonao foana taminy, na ivava taminy, niala taminy, fa jereo fa navelany. Navelany Jonathan, navelany Daoly, satria olo mifamelan-keloka izy. Jereo tsara fa teo amin'ny fiainany ray manontolo, tsy mba nametraka ny tena no zavatra izany ity David ity. Manetry tena foana, misy fotoana ara mody adala. Mody manao be rarakivy dia mody adala eny, tsy mahafantatra ninninina. Misy fotoana mila mangina, tsy miditra tseritra idirana Daoly ity zavatra rehetrarehetra ity. Fa izao nianatra mangina. Amen. Satria feno fanetretena ny olona mangina, izay vitrangany eo dia fitona ny fandao ivavaka izany ake tsy resadresahana fotsiny. Hoe apetraka amin'ny tompo hoe nefa rehefa hitanao misy zavatra tsy mety dia ianao aloha miditra tsara, fa ahoana mihitsy moa izany ny ohatran'izao zavatra mitranga. Manontany ianao arangaha. Miteriterika io tsara mihitsy. Izao nianarana ny fanetretena. Mahatonga anao miteny indraindray te hiteny ianao ary te handrahoana. Fa hoe inona izany? Fa misy fotoana Andriamanitra nefa mitaky ianao asehoany fanetretenanao. Misy zavatra indraindray tsy voatery teneninao koa fa aleo andalo e. Aleo andalo fotsiny. Aleo andeha fotsiny fa tsy maninona. Tsy endrasana ho azavaina foana na tenenina foana ka izao tsy tatiko taminao ry pastera. Ianao ma tsy le satria te hiseho ianao. Te hiseho ianao hoe fa ahoana mihitsy moa. Zange mba atao trano ato mamelona anareo manao an'izao. Ohatra misy fotoana anao te hiteny an'izay. Dia asehonao mifetsika izy na amin'ny façon-anao ireny. Fa misy fotoana avelao handeha. Misy fotoana indraindray hitanao mihitsy hoe miangatra ny ray aman-dreninao. Tena zaho kosa ohatra tsy dia tiany neny fa tsy ny tena tiany dia jereo nge mandeha mivoaka izy dia io foana tsy maninona zany fa tsy voatery aseho izany. Mangina tsara. Ataovy izay mety fa mahatonga an'izay koa manao zavatra tsy normal koa ianao dia tsy mateo tia. Misy kely an'izay koa indraindray. Fa eo anatin'izay mila mandihy. Fa tsy eo ianao dia ampiakapeo ao. Petraka kely aloha dadasineny. Inona mihitsy ny tianareo atonga zanaka nefa ny amin'io. Jereo Davida. Davida olona araka ny fon'Andriamanitra. Zinona moa fa inona loatra moa za? Saotra n'Andriamanitra ny amin'ny zavatra omenao anahy. Ka ahoana moa Andriamanitra tsy tondra azany amin'ny toerana ambony faran'izay ambony foana? Satria olona manetry tena ihany no ampiakarina ambony fa nefa miezinezina tajanona eo amin'ny toerana misy azy eo. Jereo tsara fa teo amin'ny fiainan'ny Davida ray manontolo dia nianatra an'izany fanetretena izany izy. Nangina sy nilaza ny tenany. Rehefa natao hoe Saoly ohatran'izao, Davida ohatran'izao, mangina ozy fa za manao an'izany. Tena aloha tsy isianan'izany mihitsy ka. Ka iza moa tsy hoentin'Andriamanitra any amin'ny satria zakany ilay toerana. Ity vehivavy ity tsy zakany ilay toerana. Ilay vazy ity nresantsika teo. Andriamanitra ahitsano fa anao enjakenjana kokoa io raha ohatra ka mbola miakatrakatra eo. Dia jereo fa indraindray nge mapotika amin'ny fiainan'ny olona izy ihany. Izy ihany manimba amin'ny fiainany, tsy avelany Andriamanitra mba hiseho ao anatin'ny fanetretena. Izany izao endrasana valimbavaka daholo. Fanetretena angina. Jereo fitenin'ny Davida. Ao amin'ny tantara voalohany toko 7:20 dia mbola ohatr'izay ihany. Fa zinona moa? Inona ny oloko no azahoana hery anatitra toy izao fa avy aminao ny zavatra rehetra ary avy aminao ihany koa namezanay ianao. Na dia anatitra fanomezana raha tsy iny aloha raisy fa zaranao ary namena iny. Ohatra mevy tena hoe reny anga mihinana raha tsy izay mame. Nareo nga ohatr'izao raha tsy za. Zany rehetrarehetra izany dia endrika fanambonitena daholo. Fa jereo Davida mpanjaka rehefa mba manatitra zavatra na mizara zavatra. Fa inona moa izay mba ho raisinao ny fanomezanay? Izay nge tsinitsinina. Dia nefa nge raha ny tena marina ianao ihany nge nanome anay e. Dia mba mahatonga anay mba manome fa eo moa hoe inona moa izay mba hanome anao tsy mendrika akory ny tananay hanolotra zavatra ho anao. Fa tsy hoe mitingidrambo be dia rehefa misy olona mba hanaovanao fiantrana dia rehefa tesitra anao ajanona amin'ny fanampiana an'ity. Aza mena tsony aloha fa matsiravina atao dia amin'izay hitany tsara.
dia iteninao fa zao Andriamanitra nge mampiasa olona foana na vatona inona fa itsika mba te ahita ny fankasitrahan'Andriamanitra dia mba miazakazaka ohatran'ireny adalakely ireny mba Jesosy paraiso timoe rehefa manampy olona ianao na manao fiantrana ho an'olona aza atao hita akory hoe nanao nininona fa tsy Andriamanitra paraiso hoe paraiso moe amen tsinitsinina akory ozy izy na manatitra fanomezana na manao inona dia lazay fa tsinitsinina foana izy zinona foana moa izay izaho zinona moa izay oloko ny azahoana hery mba hanatitra an'izao avy aminao ihany ane ireo zavatra rehetrarehetra hoe ka tsy afaka manao izay tiako amin'ny zavatra nomenao fa ataoko amin'izay tianao atao na manomena amin'ny zara dia raisy ny tombontsoa azo foana ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainana indray manontolo na nahazo vady na nahazo inona na inona dia izay daholo ka iza moa izy no ataon'Andriamanitra tsy ory ny zavatra rehetra rehefa mba mamaky baiboly ianao dia mba vakio ny eo ambony latabany isan'andro dia gaga ianao hoe inona daholo reto ohatr'izay ilay izy satria izay ny atao hoe fanetretena ka amin'Andriamanitra tsy olana amin'Andriamanitra ny anandratra olona anankiray tsy problema an'Andriamanitra izany fa omeo fotsiny izay takiny atao vitany hoe olona manetretenanao omena anao ny vady sahaza omena anao ny tokantrano sambatra omena anao izay zavatra ireny fonao eny fa na izay tsy nangatahanao ara dia ho ataony aminao ary indrindrindrindra ataony sakaizany eo akaikiny ianao amen izany ny atao hoe olona manetretena ndao hianatra Jesosy ampianaro hatramin'izay nasiko baolina tsy ponjy foana ozy paster izay ao mba nielika efa esory io fa reraka amin'io ianao ndao hijery an'i Cornelio indray nge asan'ny apôstôly toko 10 dia ny faharoa ozy ny ten'Andriamanitra hoe ary mpivavaka tsara sady nataotra an'Andriamanitra izy mba miankona ny rehetra ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva jereo tsara io lehilahy io ozy mihitsy ny tenin'i Jesosy hoe tsy nirahanao an'ireo izy ka raha ohatra tsika izany ka hoe tsy afaka miresaka aminao aloha izay na tonga dia miakatrakatra be mihitsy ianao teto nefa ny Jesosy mihitsy ny tefa za tsy nirahanao an'ireo aloha mission akozy Jesosy tsy ho an'ireo fa ohatrany hoe karazana ohatrany hoe maloto izany ny fiatretana an'ireo olon'ireo kanefany jereo tsara miakatra ozy izy mivavaka ao satria manetri-tena na dia tsy nirahanao anazy ara dia mbola mivavaka amin'ilay olona tsy nirahanao anazy ihany ninonina tsy hoe rehefa manome izay ilaiko ny olona dia izay vao tena mety tsara amiko na metimety amiko ny toriteny dia izay vao tena mihaino tsara fa na inona dia izao Andriamanitra mila anao dia ozy izy Jesosy hoe tena miakatra mivavaka ity lehilahy ity ao fa Petera izay jereo tsara ny toetra ny Petera evakio za tsy makany amin'ny zava-padiana izany makany ianao ka izany hoe misy fotoana Andriamanitra misaoty amin'ny zavatra nyteneniny izany rehefa mahita olona manetri-tena Cornelio sady ray mpianakaviana miavaka na dia tsy tao amin'ny finoana tsy nohandry zareo ilay izy nefa netiny ny akonany mianatra ny sitrapon'Andriamanitra tsika mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra tsika netiny ozy izy ny akonany rehetra nanao fiantrantakany dia mivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva amen tsy mba tamin'ity lehilahy ity mihitsy izany hoe ka Jesosy nareo raha tsy nantsona ho anaiko pasteranareo raha tsona tsy mandray telefonako mpiara-mivavaka aminareo raha mananonako iny raha mba nangatahako vola tamin'ny raha vatao ambany tao dia tsy nameko tsara anako jereo tsara ity lehilahy ity Jesosy mihitsy ny teny fa tsy nantsona ho an'ireo aloha izy nefany mbola mivavaka marina ihany fanetreteny izany amen dia jereo tsara fa vitany toetra no nitondra ny akona ny ray amin'Andriamanitra na dia tsy nantsona na ve tsy mieritreritra hoe ray amina izany hoe dada ina moa izany ny vavahantsika amin'ity Jesosy lazainao ty io ke tsy nirahanao antsika dady fa tsy haiko aloha fa izay voalaza amin'ny baiboly hoe vitany tsara ilay izy tokantrano niavaka satria nisy ray mpianakaviana njoro nananana ny rehetra ary izy ireo dia tsy hoe niavaka
tsy matoa izy nanao fiantranana manana ny rehetra izy fa zao mbola mivavaka foana izy nitady an'Andriamanitra tamin'ny toetra tsara dia tafiakatra tany an-danitra mivavaka ka ninona zavatra ananantsika aza hoentina iriariantsika izany fa andao ekohaka eo anatrehan'Andriamanitra foana andao hitady an' Jesosy foana na inona nanao na inona dia avoay foana amin'ny fanetretena na tsy aro izy fa tsinitsinina ny zavatra ananany mihoatra ny fananana an'Andriamanitra fanetretena ihany koa izany daoka itsika hijery olona hafa indray Adama ohatra jereo tsara fa ny fananana ny zavatra rehetra teto tsy nampangina ny Adama mivady fa mbola nitady zavatra hafa fahalalana hafa ihany izy kanefa raha vakianao amin'ny Baiboly dia Andriamanitra midina amin'izareo foana isakariva miresaka aminy fa mbola mitady resaka hafa ihany tsy niorina i Adama dia ny foanan'Andriamanitra le edena nomen'Andriamanitra an'zareo satria tsy ilaina edena rehefa tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra raha nety tamin'Andriamanitra ny toetran'ny Adama dia nipetraka teo ihany edena fozy izy Andriamanitra hoe ho an'ny zanako rehefa tsy manao zavatra tsy milamina dia midy daholo ny zavatra rehetra ka indraindray zavatra midy rehetrarehetra sao dia efa le fiavonavonana loatra ny tonga ao anatintsika dia ohatra midy izay le edenanao fa andao hiverina Jesosy tena hianatra amin'ny fahalalana tsara avy aminao tsy fanetretena nge zany hoe mbola miseho mahay no Jesosy zany rehefa izy no miteny hoe nareo vehivavy manekeny fa dia ataovy izay fa sao dia anao miteny hoe nareo koa dia efa masika fa taiza koa zao no niteny hoe Andriamanitra tsy ilaiko na ohatr'izany raha vao tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra ianao dia efa miseho zany hoe tsy mila azy satria ny tenin'Andriamanitra sy ny fankatoavana an'Andriamanitra sy ny zanak'Andriamanitra dia ireo izay manao ny sitrapon'Andriamanitra amen jereo tsara i Adama raha nety tamin'Andriamanitra nataony Adama dia tsy mifoana ny edena ka noho izany mila mijoro amin'ny antom-pisian'ny ray mpianakaviana hoe toambavaka ny akonanao hoe toambavaka ny zanakao mba hiaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka aza manaiky izany raha misy sitrapon'Andriamanitra tsy milamina ao aza mety izany fa fanetreteny izany aza mety izany fa tsy hoe ka zanako tiako loatra tiako be mihitsiny dia mety daholo satria tiako reo ny anareo dia hiteny aminao fa tsy fanetretena izany ny fanetretena dia ny fanekentsika ny tenin'Andriamanitra anapaka ao amin'ny fiainantsika ka na izay tsy tiantsika ara dia ekentsika daholo satria izay ny sitrapon'Andriamanitra amen izany no tokony hiainantsika mba hananan'Andriamanitra fahefana eo amin'ny fiainantsika ary tonga ny Andriamanitra tsy hafahafa mihitsy amin'ny voninahitra antsika tsy afa-po tamin'ny famangin'Andriamanitra isakariva ry Adama fa mila fahalalana mihoatra akoatra an'Andriamanitra jereo tsara fa ninona fahalalana mihoatra akoatra ny sitrapon'Andriamanitra iainanao dia tsy izy izany aza manao hoe omeo izay ilaiko aloha Andriamanitra dia izay vao hivavaka tsy nahatanany ry Adama tena mamaky ianao Baiboly fa raha mandinika ianao raha hoe karazana rano fotsiny izao dia tsy haiko ianao raha mandinika fa ny ohatra izany ny fijeriko Baiboly jery eo dia ny rano ohatra izao dia tsy misy loharano indray dia tsy piscine izany misy karazany telo indray mafana dia indray tsotra dia indray fanaovanovana tongotra fotsiny nitresan'ny fiadanany reto dia ozy izy hoe meny teo daholo hoe fenony tao amin'ny say edena daholo izay fahatsarana rehetrarehetra dia tsy nampanginany zareo io ka za dia teny aminao fa tsy hoe akory hoe tahian'Andriamanitra be anao dia hoe za efa tena tiany Jesosy mihitsy zao dia tena mety fa i Adama teto tena niaina zavatra spesiala koa fa tsy nahatana azy hiaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fananany an'izay zavatra rehetrarehetra izay tsy mitazona ny aim-panahinao ny fanananao ny zavatra rehetra fa fofeny firaisana lalina amin'Andriamanitra no mivadika fanetretena nipetrahanao eo amin'ny tenin'Andriamanitra izay ny mitazona ny zavatra rehetra fanetretena dia ianao manaiky izay lazain'ny tenin'Andriamanitra ny fanetretena ihany koa dia miala amin'ny firehareana efa haitsika fa rehefa mety amintsika dia manao tsika fa rehefa tsy mety dia mijanona aloha mirehare ny dikan'izany ny fanetretena dia ny fahaizanao miaino na izay teny tsy tianao re aza
indrindra fa le teny manitsy anao reny matoa ianao tezitra militsiana zany fa misy tsy mety ao manitsy ny toetra anao mba hahafahanao maheno izay lazain'Andriamanitra fa rehefa tsy miainao nisy fotoana pastera nyresaka tamiko indray mandeha satria teneniny dia tezitra tsy mamaly fa hitany hoe tezitra dia ozy izy izao mananteny lazaina aminao dia enona dia ozy izy izao ka tezitrako dia ozy izy izao ny olona anankiray ozy izy rehefa hanarina amin'ny zavatra anankiray ka tsy raisiny iny dia eo izy ozy manao tampon na inona zany no filazana azy manao tombo kase fa tsy hiala amin'izay toetra izay fa miaraka amin'izay toetra izay mandrakizay fa amin'ny fotoana ozy ny olona anankiray manao divorce izay le divorce tena manaika fa hiala amin'izay toetra izay dia izay izy ozy ny afaka ka izay ozy izy ny probleman'ny olona za moa zany olona tenenina rehefa ny ota ozy izy no tenenina ka tezitra ianao jereo tsara izay zavatra matezitra anao zany dia tokony zavatra tokana ihany ianao tsy manao sitrapon'Andriamanitra zay zao tena mila tena tezerina mafy mihitsy fa ny olona ozy izy rehefa voahitsy ny teny dia tezitra izy amin'iny fotoana iny dia eo izy ozy izy manao tombo kase fa tsy hiala amin'iny toetra iny mihitsy nataotra ihany moa ny tena satria zanak'i Jesosy dia eny zange mba mangina fotsiny fa tsy zange tsy miteny fa ny olona ny lazaiko amen ohatr'izay ilay izy ka ianao mandininga teny rehefa misy zavatra hitenenana anao ohatra zao ohatra hoe ao anaresany Jesosy mba meo fanoharana ohatra zao voangiripy ianao ohatra dia ozy izy ny olona aza manantokantona ny anina aloha voangiripy dia tezitra be mihitsy ianao tezitra ianao satria tena voangiripa fa raha tsy voangiripa ianao tsy tezitra marina zany zaki tsy voany zany tsy voangiripa ka afaka miresaka tsara tsika fa rehefa ny tena matezitra be anao satria ianao tena vo dia matsiaro tena ianao hoe ahilika nefa le izy tena vo ianao dia izay matezitra anao dia eo amin'ny fiainana mila manao an'izany ianao rery ny afaka manao an'izany fa manino ny pastera mananatra ohatr'izany satria ny teneniny dia rangitra be satria za tsy te hiova marina ihany aloha izay fa manino ny dada no miteny hoe zao dia inona fa maninona miakatra be satria za mbola te hanohy ihan'ilay zavatra tiako atao jereo tsara fa marina izany fa ny olona anankiray rehefa tenenina ka tsy tezitra dia efa tsisy an'izay intsony ao anatiny satria tsy ny tapole izy anankiroa dia ianao zany mila manao anina koa marina mila midiserne ianao zavatra enonao fa mila midiserne anao koa ianao hoe iza loatra rety iza ty be dia be nginy olona tsy mahafantatra azy ka mifanetretena tompoko teny anomboanao ny nofinao tanteraka angina tena hoe fanoerana tanteraka ny nofo izay zany izy raha atao bangitokana hoe tena fanetretena dia tena mampangina n'io nofo io tena mampandresy ny sitrapon'Andriamanitra inona ny fahalalana tsara tianao hananana inona ny tokony atao za tena te hanana an'izany fanetretena zany Jesosy raha te hanana fanetretena ianao ndao hitady ny tavan'Andriamanitra ozy mpanompon'Andriamanitra teo amin'ny alalan'ny vavaka isan'andro aza atao diso vavaka ianao apetrao amin'i Jesosy foana ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao tediavo ny tavan'Andriamanitra fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao tsy avelan'i Jesosy manaonao foana izany inona ny zavatra nampiavaka andro Mosesy dana Jehovah Andriamanitra dana fa mandeha ihany manaraka any ny alika mandeha ihany toy Mosesy non zay tsy handeha raha tsy miaraka aminao dia hipetraka eto aloha zany zay dia izay fanarahantsika eto fa dia zay zany tsy haiko raha azonao hoe tena azoko loatra ilay izy marina fa maika ho any amin'ny tany Kanana zay fa takanana miandry fa tsisy mamaika raha tsy any ianao tsy haiko hoe inona mamaika anao ho aiza ianao fa anao inona any tsy miaraka amin'i Jesosy
ka teteny aminao fa ndraindraiky tsy valomavaka e rehefa raisinao amin'ny fanetretena misy zavatra ndraindray mety hoe tsy nakavady anao tapaka le olona ohatra misaorana Andriamanitra mafy faraka izay zokiny saotra Jesosy fa tsy nidikizotsika misy zavatra ndraindray ohatra izany andrasan'Andriamanitra aminao fa tsy hoe sambyna te-hamony tena mihitsy aho mafy loatra ny zavatra netiko teto ambonin'ny tany nisy olona nampanantena fa tiako zaranao ary izy hitanao tsara teny izao fa io fa mivadika rehefa miaraka amin'ny tompo ianao vao manana izany fomba fijery izany izany hoe tsy nandeha tsy netiny zareo ahy zareo ny nandeha tany Antsirabe dia za tsy netiny tsy saina tena ratsy saina ka tsy misaora ny tompo fa tsy hany izany aloha e fanetretena daholo izany rehefa nandinika nandritra ny alina toy izao hoe Jesosy eo hay ve fanetretena izany e fandraisanao ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mifanekenao izay zavatra rehetrarehetra mitranga fa tsy hoe rehefa tsy tianao ny olona dia tezitra be ianao tia olona foana fa tsy hoe za kosa aloha tena tsy rariny mihitsiny e ndraso aloha ndraso fa hidirako kely rehefa avy eo ndraso fotratrariko etsy ananiny etsy tsy mila anao manatratraniza tsy mila anao mandamindresaka naizanaiza aza hidirana ny zavatra rehetra fa lao Andriamanitra niditra amin'ny zavatra rehetra amen lasa tsy maretry tena ianao amen ny zavatra tokony ataoko dia izao mba hitahiry ananako an'izany toetra tsara izany dia iray lalina amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka hanokana fotoana mba rendez-vous anay sy Jesosy dia ninona dia izao eo foana donc mba mijery an'ireny salamo ireny e fa na any anaty bus mandeha taxi borosy ary nahafantarako an'izany hoe nisy olona nitsena enay indray mandeha teny amin'ny taxi borosy tara be ozy le tomobily dia fa naninona dia nangataka hijanona ozy le salamo tao anatin'ny tomobily fa fotoana hivavahandreo ony dia naretena le taxi borosy dia namelatra tsiry zareo dia teo aloha izy nanao ny nataony teo enina izy dia tsisy ninina azo atao tsaika hoe fa itsika kristianina manakory ny olona izany tsy tia alalan'izany fa manetry tena izy any amin'ny alalan'izay andanana ka tsisy irarahiny ianao na izy ianao ny eo aloha fa ataony aloha zay ny azo mifankalazana izay akalazainy fa tsika ndraindray vao amin'ny fotoana fivavahana ka hoe masaka ho ny valy kaloha inakanina Jesosy fotoana andanana mivavaka tena marina izao reto tena bajery rehefa misy zavatra amin'ireny dia tsy maintsy miditra tsehatra foana tsy maintsy mitemy foana izy paster sandra tamin'ny heriny tsy haiko mihitsy koa fa natsondry zareo indray androany nefa tokony amin'ny heriny vao mandeha dia izay no tiako tenenanao hoe misy fotoana misy zavatra izany tena Jesosy tena anetry tena mihitsy mba tsy angina anetry tena mihitsy Jesosy mba tena mba hipetraka amin'izay aloha fa tsy hoe misy zavatra ohatr'izao dia tsy maintsy hita eny foana ianao iny indray nitavanao mivoaka avany ny olona rehefa io ndray fa aleo rehefa misy zavatra mitranga dia mba mangingina any aloha hoe tsy manina fa aleo izao e satria va tery hidiranao atsehatra daholo ny zavatra rehetra izany hoe nampianarako ny zanako tao an-trano izao ninona zavatra trehanany dia reso anay fotsiny dia entinay ambavaka izay tsy voatery hitratsehatra satria tezitra taminao ianona dia iny mamoo fa maninona ny zanako ny tezitra dia miditra tsehatra tsy maintsy tao hita foana tsy fanetretena izany aleo Andriamanitra hiditra tsehatra mangina ka tsy zakako fa ny zanako kosa fe atao tsinitsiny mangina ka le vadiko ane ohatra ny tena manao zavatra tokony ahitsiko mangina re olona aleo Andriamanitra tsy aleonao Andriamanitra miditra tsehatra rehefa Andriamanitra miditra tsehatra dia anao mangina dia anao milamina tsara dia amin'izay fotoana izay tsy miakatrakatra ny tension tsy fanimpanina reny mantsy indraindray reny miakatrakatra tension sy fanimpanina reny misy zavatra tsy milamina fa amboarina tsara fa rehefa tena mety tsara ny toe-ponao sy zavatra rehetra tsy miakatrakatra tsony reny manao tsara fanahy manao milamina izany dia izay miaina amin'izany fanetretena izany raha tianao tsy ho simba ny fiarahanao amin'Andriamanitra dia mitoera tsara ao amin'ny fanetretena
toera tsara eo amin'ny fanatrehany. Raha tianao hiaina amin'ilay olona mendrika tadiavin'Andriamanitra ianao dia mitoera tsara eo amin'ny fanatrehany. Fanetretena ny fiantsoana izany. Raha tianao tsy hiovaova amin'ny fanoloran-tenanao dia mitoera tsara eo amin'ny fanetretena. Misy fotoana ange miovaova amin'ny fanetretenanao, ny fanoloran-tenanao mihoatra misy température izay. Indraindray 38 dia indraindray midina 20 tapaka dia indraindray satria androany mafana be mihitsy ny Jesosy hatrany. Raha pitso indray milatsaka indray ilay izy. Tena hoe teny aminao izany hoe tena zavovaina e. Rehefa mahatonga an'io nge tsy dia fotinao loatra e. Fa ny mahatonga an'izay tsy ampy firaisana amin'Andriamanitra ianao. Rehefa tsy ampy firaisana amin'Andriamanitra ianao dia te hiady ho an'ny tenanao foana. Te hiady foana ianao hoe ianao no henoina. Nefa efa hoe Jesosy no henonako, tsy izay moa ilay vao nianarana izy ny zanako malalako izay sitrako dia izy no henoina. Dia ianao nefa te hipetraka amin'izay toeran'izay hoe izaho no henoina. Fa aleo Jesosy foana no henoina. Amen. Dia ndao hiaina amin'izany fanetretena izany. Ndao tsika tena hianatra mihitsy hoe Jesosy haikay izany ny hoaviko, ny avenirako, ny fifalian'ny tokantranoko, ny hoavin'ny zanako, ny rehetrarehetra dia miankina amin'ny fanetretena ananako. Mba jereo ny tantaran'i Davida nirainantsika teo. Jereo ny navoan'ity vasy ity fa tena zavatra tsisy dikany. Dia potika ray segondra fotsiny izay tena tsy napoziny dia potika ny zavatra rehetra. Ka Andriamanitra manome fahasoavana izy ho an'ny manetretena fa manohatra izy amin'ny mpiavonavina. Misy fotoana Andriamanitra tsy te hanohatra anao izy, fa rehefa tsy manetretena ianao dia tsy maintsy manohatra anao izy. Mino fa nandray zavatra tsika androany. Mino fa ampy hampiakatra ny fiarahantsika amin'Andriamanitra zavatra ny henoantsika androany. Dia hitehakitsika sady hitsangana andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Tahin Jesosy daholo tonga dia tatazana ny fanatitra. Tonga dia tatazana ny fanatitra. Mipetraha aloha mipetraha aloha. Misaotra betsaka ny amin'ilay toe-po tonga dia te hivavaka fa misaotra an'Andriamanitra tsika fa nampiteny mpanompony izy ny amin'ny fanetretena. Matoa mandeha ny lesona dia isy exercice. Alleluia. Iza matahotra exercice. Alleluia. Tsisy matahotra exercice izy raha vonona hiatrika examen hatsangano amin'izay ny tanana. Alleluia. Fanetretena ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra teo fanoherana tanteraka ny nofo dia fampanginana ny toe-po. Tena hoe toero le nofo toero le nofo. Io toe-po io zatra hoe miteny verina indray le izy androany. Fanetretena na dia efa nanao sekoly raha tamin'ny heriny dia miakatra eto indray manao sekoly. Fa nga dia tsy maintsy safoana ny alina sao averina rehefa moramora manko mitsangana eto. Fa mianatra manetretena tsika. Raha vao mieritreritra hoe efa akio zavatra io dia mbola lavitry ny fanetretena izany. Izay angamba ny ataon'ny rija manaraka hoe lavitry ny fanetretena. Fa mila mianatra mangina, mila mianatra be da be lesona andraisitsika teo. Fanetretena mihazona amin'ny fanoloran-tena. Vonoy ny nofo io aza mieritreritra izany hoe fahaizanao mitondra anao eto. Hoe amin'izao dingan'izao izay mihitsy voaresaka nataony mivady teny an-dalana hoe zaho aky tena hoe ho an'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy efa fantany hoe izay le lesona androany. Dia mipitsihany kely hoe zaho ohatra ny mahatsapa izany fa tena tsy mahay ninona fa ny mahatonga ny fiainantsika hoe le azako hatramin'izay hatramin'ny androany ohatra ny hoe famindrapon'Andriamanitra ato an-tsaiko tsisy fahaizana ninona fa vao tsisy Andriamanitra izany teo dia mirodana. Dia ohatran'izay amin'ny fiainantsika. Andaontsika tsy eritreritra hoe tena normal be k'izany nianatra tany Harvard dia tsy fanetretena izany. Fanetretena ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra teo fampijoroana ny ankonana ho an'ny lehilahy ao anaty tokantrano, ho an'ny renim-pianakaviana koa. Fa raha vao tsy équilibré ireo, raha vao ny lahy mijoro nefa ny reny tsy mijoro dia ny ankizy eo ampovoany rehefa titiny dia mankary amin'ny mamany, rehefa tsy titiny dia mankary amin'ny dadany, dia eo amin'izay dia iza no adinina? Adinina ny raim-pianakaviana sy ny renim-pianakaviana. Mila mijoro manetretena. Tsy voatery miteny ozy izy mama teo fa mitondra mbavaka. Mila manetretena tsika fa mifototra ilay izy dia firaisana amin'Andriamanitra. Raha vao tsy ampivavaka tsika dia lasa connaissance be, lasa nenina foana. Teto zao ilay tokony mijoro teo, tokony nanetretena teo, efa voateniko ilay izy dia ahoana indray re zany ny récupérer. Nareo ve tsy mba leo manenina?
efa lasa foana ilay izy contrôle Z tsy izy contrôle Z amin'ny fiainana efa voatelina izy atao ty aloha le teninidra atao anatin'ny sofinao teo miraikitra atao ny tananao satria madity be ny sofin'le olona tsy mety fiainam-bavaka aloha fiainam-bavaka dia mifanamasina mampatsiahy hoe mangina misy fotoana zavatra anao fa tsy omen'ny olona dia hoe izy ianao ampianarin'ny tompo manetretena voafeny fanetretena tonga dia madio azy fieritreretana zavatra tokony alainao dia tsy omen'ny olona dia tonga dia pisy foana ianao amin'ny fotoana rehetrarehetra ndao hianatra fanetreteny tsika isan'andro io olona eo akaikinao io natao ianarana fanetreteny io amen io sedra maro be manodidina antsika io fanetretena daholo ny tanjony io zay le hoe nitenen'Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe zay 7 taona zay ampanetretena anao fa voamenao ny fanetretena mivavaka na dia ny fahavalonao ary potsy zay io dia mipasy tsika ve tsy te hipasy klasy tena matetika io désert io tsy omentsika le fanetretena dia ao falo mikositrano Andriamanitra efa te hanome aspirateur efa te hanome an'le anina le shampooineuse reny fa ny antsika aleo mikosika ihany andao hanetretena 7 taona ianarana fanetretena ny Mosesy zay tsy feno fanamasina Mosesy tsika manana tombony afaka mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia manana ny fanamasina dia vetivety dia mipase farany maneno ny trompetra mipase tsika indray mieritreritra hoe rehefa maneno ny trompetra dia miakatra amen fa testana fanetretena io manaiky amin'ny zavatra kely andavanandro dia rehefa maneno ny feon'ny trompetra dia le toepo efa zatra manaiky dia miakatra ho azy halleloia io tsisy miracle rehefa maneno ny trompetra dia anaiky eo vao anaiky non teneno eo akaikinao non fa le toepo zatra mihetry amin'izao vao maneno le trompetra dia efa zatra mihetry tonga dia miakatra ho azy maivana mila maivana ianao teneno eo akaikinao mila maivana ianao hoe tandremo sao dia vesarany zavatry ny tany anankiray tena ngeza be tsy fanetretena ny fitadiavana mihoatra izay omen'Andriamanitra anao izay le tao amin'ny sahedena Andriamanitra amin'ny fahafenona dia mbola nitady fahamarinana ankoatra an'Andriamanitra ihany tsy fanetretena tonga dia Andriamanitra hoe ndana mivoaka mino ahako fa ampidirina daholo tsika manomboka androany satria manome ny fanetretena be da be mijerenareo totra tsisy ratsy tare mihitsy zany hoe vasty daholo zany fa vasty an'ny testamenta vaovao feno fanetretena rehefa miteny ny mpanompon'Andriamanitra hoe sekoly amin'ny herin'ny androany dia tonga maro be daholo tsika ao ve Andriamanitra nge mpanjaka mpanjaka Jesosy ny mpanjaka mpanjaka dia miteny ny programany izy hoe mba hita tao anatrehako hoe le fahatsaratarehanao dia inona le avalinao rehefa talata ihany fa talata mantsy pasteur Rodolphe fa nitonga dia ahoana tsy mampatahotra mba manaitra kely fotsiny le fahatsaratarehanao raha iriny mpanjaka dia miankofa eo anatrehany amin'ny alalan'ny sekoly latsinainy sekoly talata sekoly larobia fotoana zoma fotoana sabotsy tongava foana isan'andro amen ary ambonin'izany miankofa eo anatrehany mpanjaka any mitoerana misy anao tsirairay avy any mivavaha halleloia hoy izy pasteur Njiva tamin'ny fanomboana hoe tsara mamaky baiboly fa tsy ampy ny famakiana baiboly tsy mahasolo fiainam-bavaka ny famakiana baiboly satria ny fanamasina dia raisina amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fanaovanao sitrapon'Andriamanitra dia le teny vakinao lasa mijanona connaissance fotsiny raha vao tsisy fanamasina ao anatinao mitranscrire na mitraduire an'le teny izay voarainao amen ndao tsika hitsangana ndao tsika hivavaka teneny Jesosy manomboka androany Jesosy tsy hitady mihoatra anao fa Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilaiko sy ilainao asandrato ny tananao dia teneny Jesosy aoka manomboka androany anome fanetretena ampangina ny nofo ampangina ny fihetsepo rehetrarehetra Jesosy anaiky fitantanana tsy hoe tsy maintsy miteny foana fa mianatra miaino amin'ny fotoana rehetra Jesosy le toeponao mihitsy na dia mpanjaka amin'ny mpanjaka ary dia nanaiky ny ombona teo amin'ny hazo fijaliana anaiky anome fanetretena ary anaiky hivavaka na dia ho an'izay nandefina ary rahay amin'ny anaran'i Jesosy ataovy tonga fiainanay zany fanetretena zany Jesosy tsy aty amin'ny sekoly ihany tsy hoe rehefa miaraka misy
heverina ampiara-manompo ihany fa na dia ao an-tokantrano ary na dia eo amin'ny sehatry ny asa ary eny na dia ny amin'ny fiainana andavanandro eny amin'le tsy misy mahafantatra mihitsy dia hijoro tahaka an Josefy izay fa tsy anao izay mampalahelo anao sanatria aminay raha anota hiala amin'Andriamanitra fanetretena manaiky hijoro foana amin'ny sitrapon'Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy tsaroviny tsirairay avy izay tonga amin'izao fotoana izao tsaroviny tsirairay avy izay manaraka an'izao fotoana izao ary tsarovy ireo zanak'Andriamanitra rehetra Jesosy mba tena anana fanetretena eo amin'ny fiainany andavanandro manaiky ho ahitsy manaiky handray teny manaiky ampandohalika ny sitrapony nofony sy ny tenany ka tena ho voaombo marina eo amin'ny hazo fijaliana tahaka anao Jesosy lay nanaiky nanombo ny tenanao teo amin'ny hazo fijaliana rahay amin'ny anaran'i Jesosy aoka azo aina ty anatinay ny fanetretena Jesosy aoka ho tonga fiainanay ny fiainana feno fanetretena Jesosy aoka izay anakombona amin'ny vavanay aoka izay Jesosy anaiky ampangina ny nofonay sy ny toeponay aoka hiala Jesosy ny fizahozahoana rehetra aoka hiala ny fiheverana fa tsy maintsy izay ny modely Jesosy tsy manana modely izay akoatranao dia aoka izay andray ao aminao Jesosy atonga ny hafa hitanao ety amin'ny fiainanay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy aoka ho tonga fiainanao ny fiainana feno fanetretena aoka tena hiala daholo izay tsy nambolen'Andriamanitra rehetra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy fa manomboka izao dia le fanetretena tao amin'i Jesosy ny tonga fanetretena aoka itsika tsirairay avy anana fiainam-bavaka miotoepo mirehatra ho an'Andriamanitra isanandro ho marina amintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta hitay anareo anie Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka amindra fo aminareo ananatra ny tavany aminareo anie Jehovah ka anome anareo fiadanana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina Amen. Zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra matozao fa ny fahasoavan'Andriamanitra matozao atsika tsirairay avy. Aza dinoana ny fotoanantsika amin'ny zoma amin'ny 4 sy amin'ny sabotsy amin'ny 7 maraina ao amin'ny trampoko n'olona Analakely. Tain'i Jesosy daholo tompoko.